Falmerabantsika rehetrarehetra indray hitantsika araky ny andrasan'ny rehetrarehetra araky ny andrasan'ny rehetrarehetra hatramin'izay nandritra izay fotoana lavalava izay nanomboka tamin'ny volana septambra na voasambotra ny Romy Randrianarison sy Philippe Tabuteau dia niandry isika hoe firy ny sazo azony inona ny sazo omen'ny fitsarana britanika azy ireo. Androany zany fahafolo ny volana May nivoaka ny didy telo taona sy tapany an-tranomaizina sazy miatra ny an'i Romy ary 17 volana kosa ny an'i Tabuteau. Ny tsara marihana dia izao, be dia be no milaza hoe izay fotsiny ve tsy ampy izany, mampalahelo izy. Dia ny didim-pitsarana izay mivoaka any amin'ireny firenena britanika ireny dia misy barème arakaraky ny le zavatra natao ohatra hoe corruption zany no nitsarana anazy dia mijery izy hoe efa voalovy ny vola, inona fiantraikan'izay eo amin'ny fiarahamonina, iza daholo ohatrohatra ny ahoana ny motivation sy mobile nanao an'ilay izy, inona fiantraikan'izay amin'ny ataontsika hoe ny intérêt public. Dia izay rehetrarehetra izay no mahatonga ny famerana ny sazy izay voalaza ny lalàna. Dikan'izay zany mampiatra ny lalàna no ataon'ny mpitsara fa tsy misy hoe ihany nataoko betsabetsaka, ihany nataoko kelikely na ihany nataoko ohatr'izao, tsy ohatran'izay ilay izy. Izay zany voalaza ny lalàna any amin'izareo raha ny ataontsika hoe ny degré na tratrarina ny Romy sy Tabuteau dia telo taona sy tapany no azon'izy ireo ary neny Tabuteau zany nanasorana ataontsika hoe 25% izay telo taona sy tapany izay nazahoany an'le 27 mois satria niaiky talohan'ny fitsarana izy fa nanao ny heloka. Be dia be no milaza hoe izay fotsiny ve? Ny tsara marihana dia 10 taona ny maximum ary raha ohatra tena hoe gravy izany hoe efa nisy vola be voaray ary nisy setraikany be teo amin'ny ilay orinasa sy ny firenena ny zavatra nataony dia mety nahazo hatrany amin'ny 10 taona izy. Fa ity zany mbola teo amin'ilay fanombohany izy no tratra ary tsy nety nandony vola mihitsiny ny orinasa Gemfield fa nanao izay ahatratrarana anazy teo amin'ilay fanoloram-bola dia tsy nisy zany ny fanolorana fa teo dia tapaka le fifanarahana dia tsy lasa lavitra le izy. Inona mahasamihafa an'izay? Any amin'ny firenena britanika ny orinasa izay manome vola, manolotra vola amin'ny alalan'ny corruption dia voasazy ihany koa. Ka niezaka zany zareo tsy ho voasazy mihitsy ary tsy ho tafiditra mihitsy amin'izay hoe mety ahavoasazy ny orinasa Gemfield izay mihitsy dia tapitra teo amin'ilay ataontsika hoe teo amin'ilay fanolorana ny raharaha dia teo no nisamborina ry Romy. Kely sa betsaka ny saziny, averiko foana, mila mandray andraikitra ny firenena malagasy, mila mandray andraikitra ny malagasy ary mila mandray andraikitra ny fitsarana malagasy. Fa tsy metehitra fotsiny ihany amin'ny hoe zareo any Angleterre, zareo any Grande-Bretagne, zareo any France, zareo any amin'ny CPI ihany no ka hiado antsika fa tsika kosa angina dia hitango lalitra eto fa matahotra figadrana. Tadidio tsara fa n'aiza maneran-tany dia samy mandray andraikitra amin'ny fireneniny tsirairay. Manimba ny toe-karena ao amintsika ny kolikoly, mampitsoaka ny mpampiasa vola ao amintsika ny kolikoly, ary manimba ny fidiram-bola sy tsy miteraka asa
mahatonga ny tsy fisiana asa ao amintsika ny fitsoahany mpamatsy vola, mpampiasa vola ao Madagasikara noho ny kolikoly. Dia isika mieritreritra foana hoe ka izay mataotry ny gadra. Rehefa tsy gadra nareo rehefa tsy miaritra lacrymogène, rehefa tsy hiady ho an'ny firenena dia ho matinona eo daholo ary ho maty tsy anasa dia ho lasa mpivarotena sy ambakany lay antitra daholo ny zanaka vavintsika ao Madagasikara. Tsy ny zanaka vavy mety ny lehilahy koa satria amin'izao ny pédophile efa tsy mifidy harapaka na lahy na vavy dia ataony daholo. Ka inona le safidintsika efa samy efa ataoko hoe samy ifafa ny kihoany ihany, tsy aleo ve miady? Tsy aleo ve miady? Tadidio fa na taty andafy ara ny nazahoana an'izany fahaleovan-tena ny frantsay tamin'ny andron'ny révolution zany dia faty olona ramandrika izay voalaza ao anatin'ny hiram-pirenenany zareo aux armes citoyens. Ny any amintsika Zanahary eo taio ny tanindrazanay, tanindrazanay malala. Tena malala antsika ve le tanindrazana, tsika miady ho an'ny tanindrazana, tsy miady ho an'ny tanindrazana. Fa hoe miandry Andriamanitra hiady antsika fa itsika kosa angina. Dikan'izay dia izao misaora aloha ny fitsarana Britanika, tsy tena misaora n'Andriamanitra. Misaora aloha ny fitsarana Britanika mba nahatratra an'ity Romy ity. Ary tsy Romy irery ny mpanao kolikoly ao amintsika, ary tsy izy ny tena hoe faratampony mpanao kolikoly. Reny ny atao hoe petit joueur, tratra tamin'ny 5 000 euros, 10 000 euros. Fa ny gros joueur, ny voay be matevikoditra ao Madagasikara izay mbola ho fantatsika ny anaran'izy ireny, ohatra Ndrimbika, ery laza reny, gros joueur. Jerevo, tratra ambody omby izao izy, tratra nanao corruption mitaky vola amin'olona, mametra-pelana fotsiny dia vita. Nga tsika rehetrarehetra sarotiny. Za rery angamba sarotiny nanitrikitrika anazy tamin'iny, fa ianareo ahoana? Iza ny sarotiny? Amin'izao zao dia andeha hifidy anazy ny any Sainte Marie, hitondra ny teny sy hisolo vavany zareo. Satria manantena inona? Satria zanak' Sainte Marie. Jereo zao reny nanao corruption na écran plat reny, izy moa ty ministre ny intérieur tamin'ny Covid. Amin'izao izy dia conseiller en présidence. Tenareo mieritreritra hoe tsy manao kolikoly tsony izy rehefa lasa conseiller en présidence, tsy tompoko, vao maika mandrondraka. Ary izao ny teneniko izay anisan'ny teneniko tamin'ireo mpanao gazety vahiny izay nanao interview teo tsy Romy irery no mpanao kolikoly ao Madagasikara amin'io fitondrana io. Fa efa fomba fanaon'io fitondrana nanomboka hatramin'ny 2009 aloha ny fantatro ny alohan'izay mety possible ary mety misy fa ny 2009 makaty dia tena nirongatra izay tsy izy ny kolikoly ataon'ny fitondrana. Ary dia asaina mandoa écolage daholo izay olona te hampiasa vola ao Madagasikara. Mandoa écolage manomboka eo amin'ilay atao hoe intermédiaire na facilitateur izay conseiller na olona izay mahitahita, conseil occulte na conseil officiel na non officiel, mahita investisseur dia makaloha izy ny anjarany. Dia mampanao contrat efa négocier izy hoe inona no omena n'le président na le ministre na le premier ministre, dia rehefa tonga eo dia hoe efa vita ny resaka, ataovy aransony dia omena amin'izay ny anazy. Zany rehetrarehetra zany efa tsy tratra sady tsisy manenjika. Feritreretintsika hoe aiza rery zareo any Londres ny anenjika an'ireny, tsy tompoko. Izay tratra tany Londres izay idirana orinasa Britanika, izay ihany no afaka enjehan'ny tribonaly any Londres. Fa ny ao amintsika raha mba sarotiny tsika ohatran'ny mahasarotiny antsika tamin'ny resaka izy moa ty Rakotobe manao
ataontsika hoe mampiasa zaza tsy ampitaona anao ny filana aranofony moyenant zany hoe omeny vola ireo ankizivavy ireo dikan'izay ataony mivaritena kolaka ireo ankizivavy ireo. Dia izany raha mba sarotiny ohatran'ireny mety mipetrapetraka ihany ireo mpanao kolokolo ireo. Fa isika tsy sarotiny fa ataontsika fiafenana le hoe izay matahotra ny lacrymogène, izay matahotra i gadra, izay matahotra basy, izay matahotra zao. Raha natahotra basy, natahotra i gadra daholo ny olona rehetra eran-tany tsy nisy révolution teto. Manomboka za zany tsy miteny an'le olon-tsotra eto fa le mpitsara arivo isa ao Madagasikara izay tokony hanenjika ny kolikoly sy ny tsy mety ataon'ireo mpitondra ireo no teneniko eto. Ianareo mpitsara tompoko tsy tokony atahotra ary tokony mirahina fa amatonareo tsy mirahina, amatonareo matahotra, na nareo complice na nareo tsisy lavana nareo fotsiny tsotra izao. Satria teo tsara tareo amason'ny fitondrana dia tsy manao ny asanareo. Ary ny vahoaka malagasy izay miaina isan'andro an'io kolikoly io, mitaraina ty amiko aty, izahay nangalan'ny gouverneur iananina sao 10%. Dia mandoa. Maninona ny orinasa Dreamfield tsy nandoa mihitsy fa nataon'izay azahoana ny pirofo rehetrarehetra hoe notakiana vola izy. Fa maninona antsika gasy tsy manao an'izany fa kasitrany mba azo le miniany dia aleo alohan'ny le 10%. Dia aleo mitoroka ary ambadika ary tsy fantatra hoe izy tsika tsisy pirofo. Rehefa tsisy pirofo ny kolikoly dia miala maina ohatry ny mandevina alika daholo ny mpanao kolikoly. Fa ianareo angalana 10%, 20%, angalana tsolotra, angalana vodindrim-baritra isaky ny anao zavatra ao Madagasikara. Ataovy izay azahoana pirofo. Ataovy izay azahoana pirofo dia iny amin'izay avy eo no afaka anenjena an'ireny olona ireny. Firy ny orinasa ao Madagasikara ao? Firy no sendra an'izany? Firy ny sendra an'izany? Fa tsy mitory ry zareo fa satria hoe matahotra hoe sao dia tsy afaka investir ato dia aleo aloha omena izay afaka omena dia ao. Dia anjarantsika izay tonga saina, izay zany ny anatra raisina amin'iny fitsarana ny Romi sy ny fanasaziana azony iny. Tsy hoe akory hoe eritreretintsika tokony gadra 100 taona tranomaizina izy izay tsika vao afa-po, na hoe 10 taona tranomaizina izy izay tsika vao afa-po, fa rehefa migadra izy rehefa voasazy izy dia efa tokony ohatra ho an'ny rehetra izay anokatra varavarana, anokatra lalana, anome ohatra, donner l'exemple, ampisy dissuasion ho an'ny rehetrarehetra izay mbola te hanao kolikoly ary tokony ampirisika na encourager ny rehetra hanao an'ity fitorohana na dénonciation amin'ny kolikoly, hitady pirofo amin'ny resaka kolikoly io. Fa tsy vitany amin'izao fotsiny le izy dia tadidio tsara. 3 herinandro izahay nanatrika n'iny fitsarana ny Romi iny. Ary dia tena hoe pirofo tsisy azonao ialana io. Misy extrait izay ho alefako aminareo moa rehefa aveo navoaka ny NCA amin'ny compte Twitter an'zareo ny ampahany amin'ny fitakim-bola izay nataon'ny Romi. Nefa dia mbola masamanda ihany izy, tsisy an'izany. Tsisy an'izany, tsy nitako vola, tsy haiko ilay zavatra niteneniko, tsy tena mahay teny anglisy tsara, izany no teneniny. Fa hitantsika eo ilay izy. Dia hoy aho hoe jerevo amin'izany nen'olona. Izany no tokony ianarantsika hoe tadavina ny pirofo, atao izay azahoana ny pirofo rehetrarehetra ary masamy joro, masamy mirahina, mandeha mitory ary akalazaina eraky ny tanàna ilay fitoriana amin'izay tsy afaka mihetsika ry zareo fa rehefa tena tratra ambodiomby ireo, rehefa tratra amin'ny pirofo mitoaka amin'ny tendany, ohatran'ireny vidéo an-drakotobe ireny tsisy ninina azo ataon'ny fitsarana na dia corrompu ary ilay fitsarana afa-tsy ny managatra ny mpanao kolikoly.
kely le sazy telo taona sy tapany satria izay ny sahazan'le ataontsika hoe le fitakiana izay nataony fa na ny montant izay nalainy na ny ataontsika hoe ny fetraikan'le izy teo amin'ny firenena sy ny tontolo britanika zany dia izay ny sahaza azy fa any amintsika malagasy inona ny nataontsika tsika milaza hoe kely ny sazy inona ny sazy nataony ny firenena malagasy ho azy tsisy nefa ny lalàna eto ambany masoko eto tia code pénal malagasy io kely bilitika io ny code zao ny abean'ny code pénal malagasy kely binitiny kely zao nen'olona ohatr'izany ny code pénal nentsika io ato zao dia voalaza hoe raha corruption active dia 2 ans à 2 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 200 millions d'ariary. Raha ohatra ka ianao no raha le mpiasa am-panjakana no mangataka dia 2 ans, 2 à 5 ans d'emprisonnement. Ce qui aura son droit, soit directement, soit par personne interposée, sollicité ou agréé des offres, des promesses, sollicité ou reçu des dons, présents, commissions et escomptes pour faire ou pour s'abstenir de faire un acte dans l'exercice de ses fonctions. Ni trafic d'influence, satria izany daholo zavatra nataon'ireo mi nanao trafic d'influence izy sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans. 1 an minimum manentsika 5 ans ny farany betsaka. Donc ao anatin'le fourchette le 3 ans et demi fa nany amintsika raha tsy dia tena hoe misy ahazo hoe 3 taona koa. Raha ohatra tsika ka nana tena hoe 3 taona ny saziny dia ny tompoko 5 taona maximum. Le fait de solliciter ou d'agréer directement ou par personne interposée des présents, avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique toute autre décision favorable. Ny zavatra nataon'ireo mihitsy dia nangataka vola tamin'ny orinasa io izy mba hanomezana ny orinasa io ny fanekendra-joelona ny investissement an'zareo Madagasikara ny azahoany permis d'exploitation ana pierre précieuse. Dia izy milaza hoe Andry Rajoelina dia mahafantatra tsara an'izao démarche zao ary tena faly izy hoe anao investissement Madagasikara ianareo saingy mila aloha ataontsika mazava tsara ny contrat ifanarahanareo sizy zany hoe Riromi zany no mandeha minegosi ny fifanarahany Andry Rajoelina sy Gemfield dia ny fanaovany an'izay contrat fifanarahana zay no nangalany vola hoe mandoa 120 000 dollars à 120 000 francs suisses isaky ny étape ary angalany 5% tamin'ny action fa ny 25% no négocier no Andry Rajoelina. Saingy tsy tonga hatreo amin'le signature ny Rajoelina sy le firesahana tamin'ny Rajoelina izy fa raha vita soni zany io contrat nampanaovy ny Romi sy Tabuteau ny Gemfield io dia zareo nahazo 5% dia soi-disant état malagasy soloana Rajoelina tena mahazo 20%. Azonareo le izy iry zareo zany mandeha manera ho Andry Rajoelina fa saingy tsy tonga hatreo le investigation ary tsy noraisin zareo hoe ao anatin'izay mitaky an'izay 20% zay Rajoelina satria to dia niala baly Rajoelina tsy nanaiky mihitsy iseho tany amin'ny fanadihadiana izay niantsoana azy. Araky ny teneniko rehefa mbola tsisy ny proof dia miala maina aloha isika fa izany ny zavatra ataon'ireo tsara fantatrareo aroka zava mihitsy fa alefa mandeha minegosier mialoha ny conseiller sy ireo mpiasa ambony eo amin'ny présidence ireo dia rehefa tonga fotoana
dia manao sini fotsiny Rajoelina dia alefany any amin'ny compte offshore le 20% fa tsy mandeha ao anaty kitapo-bolam-panjakana zany. Dia amin'izao zany raha milaza i Andry Rajoelina fa manao tolérance zéro amin'ny resaka corruption dia tokony androany any izy dia mampametraka fitoriana ny présidence contre andromi ho manao abus de fonction sy fangalana tombotsoa manokana ho an'ny tenany raha ohatra ka tsisy idiran'ny présidence ny zavatra nataony Romy sy Tabuteau tany Londres. Fa raha tsy manao an'izay ny fitondrana malagasy dia izy no naniraka ny Romy ary izy dia piray tsy kombakomba tamin'ny Romy ary efa fataony zareo io dia mody fanina fa zavatra latsaka izany ny opa sy ny toko hoe ny fandefasana vaovao tsy marina amin'ny Facebook ary dia fanagadrany zareo 440 volana hatramin'maizana hanenjena an'izao olona rehetrarehetra izao. Hatramin'izao zao i Mahery Manandafy mbola migadra, hatramin'izao zao Stanley mbola migadra, hatramin'izao zao i Beritsa zao nefa mivoaka, hatramin'izao zao i Roly Mercian mbola migadra, hatramin'izao zao i mbola migadra. Raha tena sarotiny zareo amin'ny resaka corruption dia tokony alefany koa ny fanenjena ny Romy noho ny fanaparam-pahefana nataony tamin'ny asany ma conseiller spécial non officiel sy ny mahadirikaby anazy taty. Rehefa tsy manao an'izay ianao Andriamatoa Andry Rajoelina, dikan'izay ianao mihitsy ny tompony, ianao ny tompon'ny corruption, ianao ny naniraka ny Romy ary tsy Romy irery no ny ranao fa ireo conseiller rehetrarehetra ireo fa Romy ihany aloha ny tratra. Efa laza moa zany ny fanjakana hoe tsy hanenjika dia dikan'izay zany complice. Dia anjarantsika amin'izay izao no maka pirofo ho an'izay tiantsika ho tratrarina, ho an'izay mitaky vola amintsika anaovana azahoana marché public na azahoana manao investissement Madagasikara na azahoana manao mahazo paiement amin'ny vola tokony alohan'ny fanjakana amintsika dia ataovy izay azahoanareo pirofo misahy mijoro fa za manantena hoe faniry soa andala mba teneniko lesy dia maninona, teneniko dia ampy, mila voasambotra le olona ary io olona io tsy voasambotra raha tsy miara-miasa daholo tsika rehetrarehetra mitady pirofo nareo dia ampiana ianareo amin'ny fitoriana dia atao izay ikoansena an'le olona tsy afaka mialana le fitsarana corrompu tsy afaka hiala tsy hanenjika ny olona io. Fatatsika tsara fa tsisy ilana azy mihitsy koa le PAK fa rehefa tratra ny pirofo mitoaka amin'ny tendan'ireo PAK ireo dia tsy maintsy managadra ihany. Zay zany ny anatra raisitsika dia samy aloha manerinerina fa tsy mitaraina fotsiny eo hoe kely loatra le sazy fa mba nanao aloha zany ny fitsarana Britanika dia anjarantsika malagasy indray zao inona no ataontsika.